Miarabantsika mpanandraka ny vaovon-tsary ny televiziona malagasy indray tompoko lahy sy tompoko vavy ary dia miaraba sy mirary soa manokana ho an'indray mpianakaviana rehetra mpanaraka ny vaovon-tsary ihany koa satria fetinareo ny androany. Vaovao misongadina amin'izao mivoaka ny ankamaroany valim-panadinana CEPE amin'ny sisiko maro manerana nosy ka hoentina amintsika eto ihany ny tapafana amin'ny ankapobeny manerana nosy izay rehefa mivaly daholo fa isatarantsika ny vaovao aloha amin'ity alahady ity dia ndeha resaka ny fantarana ny serana tsambony Tomasina izay vavady ara-toekaren'ny Madagasikara isika ireo somdingana faharoa amin'ny fantarana izay serana tsambo izay ny orinasam-panjakana SPAT manomboka ny volana Jolay ho avy izao ao anatin'ny tetika asa faharoa ity fanorenana ny Porsec na ny seranana antanety ity mialohan'izay nefa dia isy ny famindra-toerana ireo olona nanoromponenana tsy ara-dalàna ao an-tsariko fanana izay anatanterahana ny tetika asa. Baby Stefana Sima Mravavison mitondra ny vaovao. Miditra amin'ny dingana faharoa ny fanitarana ny serana tsambo ao Tomasina taorian'ny fanitarana ny toeram-piantsonany sambo sy ny velaran-tany fitobiny ny etam-barotra dia irosoana manomboka ny volana Jolay izao ny fanamboarana ny Porsec na ny serana tsambo Antanety. Fanitarana ny serana tsambo izy io fa itindry mitoraka aty dia serana tsambo Antanety izay no mahatonga anazy hoe Porsec. Hitarana ny port satria anisan'ny facteur de compétitivité ho an'ny Madagasikara ny fananana port lehibe amin'izao dia ny entana alefa aty Madagasikara dia avy any Europe sy Asie sy ny Inde dia na izy aloha ao à La Réunion na izy ao à Maurice no tonga dia avy eo izy transportena makaty Madagasikara. Zay zany le zahatra hainantsika amin'izao. Mazava ho azy fa rehefa misy an'izay transportement zay dia mitombo ny durée dia mitombo koa ny vola zay alohantsika. Ka raha ohatra ka hitarintsika ny serana tsambontsika tsy mila manao an'izay intsony zany no mpitatitra reo fa tonga dia eto indray izy no manao destination finale dia tsika eto indray zany lasa mitsinjara ho an'ireo nosy manodidina sy any Afrika aty amin'ny partie any Afrika izay tsy manana serana tsambo. Trano fonenana miorina tsy ara-dalàna amin'ny tany anatanterahana ny tetikasa no tsy maintsy afindra. Misy ireo manaiky ny fandaminana ka efa nisoratra anarana hisitraka velaran-tany ho azy ireo avy amin'ny orinasam-panjakana SPAT. Tsy vitsy ihany koa anefa ny mandatsy hiala ny toerana eo an-Tsarakofafa. 2005 dia nipetrahanay taketo dia lasa mahantra moako zany zay raha alana amin'ilay toerana. Nefa anao rangala olona zany tokony mba hoe misy projet manokana koa zany anao angalana olona hoe misy tanàna tokony angalana olona zany anao hoe tsy ilay toerana ambolagnanareo dia tokony amboarana aloha ilay trano. Dia zay raka zany alana dia te mipetraka akaiza navara ray ijerany nefa ny sisa. Omena velaran-tany 500 metatra toradroa isan'isany ao amin'ny tany hafa fanana ny SPAT ireo fianakaviana anjatony araka ny fanisana natao ary omena azy ireo maimaim-poana izany hoy ny tale jeneraly ny SPAT. Raha ianao nanorina trano amina toerana dia asaina miala teo marary zany tsy manamaivana an'izay mihitsy zay fa voalohany mitady tany zay any SPAT dia ny olona zay hoesorina any amin'ny Porsec 3 zany omena tany maimaim-poana any amin'ilay Porsec 2 zay efa nataony lotissement moa izy io ny viabilisena nasiana kanalina ihany koa mba tsy angonan'ny rano sy ohatran'izany dia efa misy tany nomanina zany ho any zareo any ifindrano makany. Tsy mbola nisy mihitsy zany hoe olona isorina amina toerana zay ny occupé ny illicitement dia mbola omena tany ray zareo ambadika ray. Ataoko hoe zavatra mbola tsara nisy zany fa ataon'ny SPAT ilay izy satria maninona afaka manao an'izay zay. Fanana ny serana tsambony Tomasina ny tany anatanterahana ny tetikasa ary efa nisy ireo didy pitsarana manaisotra ireo olona mipetraka tsy ara-dalàna saingy fitandrona ny fiarahamonina dia nanolotra vahaolana amin'ny famindrana toerana ireo mponina ny SPAT hoy ny tale jeneraly. Manambavao maromaro mahakasika ny fampianarana sika nampitomboina ny fototra-avitrasan'ny Université ao Mandritsara ny amin'ny Fatra Sofia iny amin'izao faharoapolo taona nijoroany izao. Ny Fatra Sofia izay anisan'ny manana tanora maro eo amin'izay sehatry ny fampianarana ambony izay ka vita ny ady fototra nataon'ny minisitry ny fanazariana tany sy ny raharahantany izay mpiay manokana ny Fatra Sofia iny araka ny fampitambavaon'ny Georges Assange sy Randrena Soldarina. Roapolo taona ny nijoroan'ny sekoly ambaratonga ambony na ny IFRSS aty amin'ny district ny Mandritsara. Mankalaza zany ireo mpandraraha sy ny mpampianatra ary ireo mpianatra sy ny herivelona aty amin'ny district ny Mandritsara ka nitsangambato faharoapolo taona ny fananganana ny trano iray lehibe izay hamana ny olana ireo mpianatra
nametraka ny vaty fehizorony izany ny ministry ny fanajareran-tany sy raharantany. Iarantsika mahalala fa to faritry ny Sofia to ny isan'ny be mpianatra indrindra eto Madagasikara ary anisan'ny lohany amin'izany ny tanànan'i Mandritsara ka rariny dia rariny zany ny agnanaovantsika fihetsika matetika sahala amin'izao mba hagnofanantsika ary hagnomanantsika ireo mpandimby relève androafany mpandimby zay satria efa manana atsika ny manam-pahaizana ka magnano ny fanjakana fa atsika koa tsy miambiny fagnampy fanohana ary vognony ny tegnanay hitady amin'ny namana zay partenaire mpanambola mba hampiroborobo toy université ny Mandritsara zay efa nilazaiko tefa agnisan'ny manana mpianatra maro indrindra eraky ny Madagasikara fa nirariny zany mba hazoto hianatra holombolombolona tany tetaloha. Nandritra ny fametrahana zao vaty fototra ho an'ny tranon'iray lehibe apetraka eto amin'ny sekoly ambaratonga ambony ity nambaran'ny ministry ny fanajareran-tany sy ny raharantany fa hanampy amin'ny fampitaovana ity sekoly ity ny tenany. Tetiany koa nanolorana ny mari-pankasitrahana ho an'ireo mpampianatra sy ireo mpandraraha na vita betsaka tamin'ny fampandehanana ity sekoly ambaratonga ambony ity. Eny anivon'ny sekoly izay ihany eritaona teoriany ny hetsika goavana ny adina amin'ny herisetra eny an-tsekoly natao tao Mahajanga atao amin'ny lycée Philbert Tsirana natao dia niverina nijeran'ny zava-misy tany an-toerana ny tetikasa prodigie niaraka tamin'ireo tompona andraikitra eo anivon'ny BFP na ny brigade féminine de proximité nandrefy izy ireo ny amin'ny fahalalana sy ny fahasahin'ireo mpianatra mitoroka ny herisetra tamin'ny alalan'ny fionana manokana tamin'ny mpianatra izay nangon'ny Priska Rakomanandrasana sy Andry Ratsonarvao. Fiovam-pietsika maro manohitra ny herisetra mitranga eny an-tsekoly. Antomby ihany koa ny fahasahin'ireo mpianatra mitoroka raha sanatry mahita sy hiara ny herisetra. Ireo ny fandrefesana nataony teo anivon'ny fitaleava-baritry ny fanabeazam-pirenena teto Mahajanga. Eritaona taty aoriana nanaovana ilay hetsika marionety edivana amin'ny herisetra mitranga eny an-tsekoly natao teto amin'ny lycée Philbert Tsiranana. Aorian'le hetsika natao tamin'ny marionnette zany dia lasa ohatra ny tsy matahotra tsony zany ohatra ny hoe matsiaro hoe manana piaro zany kay fa tsy hoe vita maina fotsiny rehevo hiara-ny herisetra eny amin'ny fiarahamonina aty ampianarana ohatra izany. Dia nisan'ny zavatra anankiray tsapa rita mivaingana mihena ny endrika ny herisetra misy eto anivon'ny sekoly lycée Philbert Tsiranana na eo amin'ny mpianatra samy mpianatra zay na mety herisetra miainga avy amin'ny mpampianatra miantefany amin'ny mpianatra ary tombony manokana moa zay ananana lycée Philbert Tsiranana akoatra ny fiaraha-miasanay amin'ny prodigie miara-miasa koa zay amin'izareo any amin'ny ministère amin'ny population ao anatin'izay ady manokana ao anatin'ny herisetra zay. Niverina teto ny tetikasa prodigie niaraka tamin'ireo tompona andraikitra eo anivon'ny BFP na ny brigade féminine de proximité niona tamin'ireo mpianatra sy ny tompona andraikitra ny fampianarana ato anatin'ny faritry boiny. Fotoana nandrefesana ny fahalalana ireo mpianatra ny momba ny ady amin'ny herisetra, ny fisorohana ary ny toerana andehanana raha sendra mahita na hiara-ny herisetra. Nahazo vokatra antsika tamin'iny dia ity hetsika miaraka amin'ny prodisia ty andrefesantsika amin'ireo ankizy nitsongaina zareo misy 5 nitsongaina par niveau akoatra ny classe de seconde. Vokatra voalohany zany efa atsika mandrefy ny fari-pahalalana voarainy zareo. Faharoa ny andrefesantsika atraizan'ny fandraisany andraikitra manoloana an'izay heritaona zay efa manomboka miazoazo hoe isa tsisy pitarika tsisy nahazo fahalalana sa inona ny tena hoe filana tokony hanohanana ny zareo na ra-pifanana na rakonina na ra-jafitra ahafahany manohy ny ezaka nataontsika. Noazavain'ny tompona andraikitry ny ady amin'ny herisetra sy ny miralenta eo anivony tetikasa prodigie ihany koa ny atao hoe herisetra amin'ny interneto izay manomboka mahazo vahana ankehitriny. Azo atao tsara nefa no misoroka izany. Ifarana moa ny tetikasa prodigie ireo zavatra tsara napetraky ny tetikasa kosa ho tohizan'ireo mpahazo tombotsoa eny fotony.
na amin'izay sehatry ny fianaran'izay na misehatry ny asa dia fitaovana iray ahafahana mifaninana misehatra iray sampirenena ihany koa ny fahaizana sy fifehezana ireny teny vahiny ireny ka manokatra varavarana misehatra maro samihafa ihany koa izay indrindra dia maro ny tanora eny hatramin'ny olon-dehibe aza no miroso amin'izay fianarana teny vahiny izay raha tsy resaka fotsiny efa-tsy ny fiteny frantsay ny fiteny anglisy izay teny iraisam-pirenena ny teny sinoa eo ihany koa ny teny allemand ka ho arahantsika ny fanadihadiana miaraka amin'ny Eva Bodavony sy Ridzarakitson mifanaraka amin'izay fianarana teny vahiny izay. Maro ankehitriny ireo sehatra ilaina ny fifehezana ny teny vahiny eto Madagasikara raha tsy tanisa afa-tsy ny tontolon'ny asa. Ny teny frantsay sy anglisy ary ny teny sinoa no anisan'ireo fiteny tena fampiasa eto amintsika. Ny teny frantsay no teny ofisialy faharoa fampiasa eto Madagasikara ao aoriana ny teny malagasy. Izany no antony mahatonga azy ampiasaina amin'ny ankamaroan'ireo atotan-taratasy ara-pitantanana ampiasaina eto amin'ny firenena. Eo amin'ny sehatry ny asa sy ny fandrarana dia ilaina tokoa ny fifehezana ny teny vahiny. Omeny orinasa lanjany kokoa ireo olona mahafehy teny vahiny. Ny ankabeazan'ny orinasa lehibe sy atony eto Madagasikara dia saika mampiasa ny teny frantsay amin'ny lafiny serasera na anatiny io na ivelany. Ny teny anglisy kosa lasa fiteny iraisam-pirenena amin'ny sehatry ny siansa sy ny teknôlôjia ary mivarotra. Tsy misy fehitaona ny fahafahana mianatra teny vahiny. Afaka manao sy mahavita izany avokoa na ankizy io na ny olon-dehibe. Ny fandavan-tena sy ny fikirizana no fomba faharoa lehibe ao am-biazana amin'izany. Teto dia mpianatra mahery ny arivo no niofana teo anivony ivon-toeram-piofanana CFPM notolorana mari-pakasitrahana rehefa navita fianarana nandritra ny enim-bolana. Nisalotra ny anjehan'ny finaritra izy ireo ary afaka misehatra amin'ny asa avy hatrany. Anisany manamora ny fifandraisana amin'ny olona avy amin'ny firenena sy kolontsaina hafa ihany koa ny teny vahiny ary mampitombo ny fifankazona amin'ny sehatra samihafa na io amin'ny asa na amin'ny fianarana na amin'ny sehatra ny fizahantany. Fitaovana iray ahafahana mifaninana amin'ny sehatra iraisam-pirenena ihany koa ny teny vahiny. Raha te handroso sy hatrika izao tontolo izao ny tanora iray dia tsy maintsy sy mandray ny fahaizana amin'ny teny vahiny ho toy ny fitaovam-piadiana lehibe eo amin'ny hoaviny. Malaza tao anatin'iny fanadihadiana iny fa manamora ny fifanakalozana, fifanerantserana sy ny resaka kolontsaina ny fifankahazona amin'izay sehatry ny fiteny izay ho an'ny Madagasikara sy Inde manokana izao dia miara-miasa akaiky amin'izay lafin'ny kolontsaina izay dia misy ny fifanakalozana traikefa sy fizarana samihafa ampiroboroboana izay fiara-miasa izay manamafy izany indrindra ny fankalazana ny andro ndraiky miroapolo jona andro natokana ho an'ny yoga izay hoentin'ny maritra Ramarikody sy Shakira Kotomanga amintsika. Maro lafy ny fiara-miasa ara-kolontsaina eo amin'ny Inde sy Madagasikara, anatin'izany ny fizarana traikefa sy ny fampiroboroboana ny fifandraisana. Kolontsaina indiana ary miparitaka amin'izao tontolo izao ny yoga, fitesam-batana sy saina izy io mety ho an'ny olona rehetra. Nanamarika ny andron'ny yoga ihany koa isika eto Madagasikara ary nisy ny fifaninanana nandraisan'ny fianakaviana anjara. Natao izany mba amporisihana ny mpianakavy hikolokolo ny fahasalamana araka nambara ny chargé d'affaires ny Inde, Mohit Kumar. All the family members can come together and can practice yoga to become healthier. Misy fifandraisana aran-tantara, ara-kolontsaina sy amin'ny maro samihafa i Inde sy Madagasikara. Raha miresaka yoga tsika dia akoatran'ny atao hoe fitezam-batana dia misy kolontsaina voiziny ihany koa satria lasa fihizina ara-kolontsain'ny indiana izy io na hoe identité culturelle ny indiana akoatran'ny fanetsehana vatana izay azo adika hoe fanatanjahantena dia misy karazana fitaizana ara-tsaina ara-panalalina ilay fihetsika izay atao teo dia akoatran'ny yoga dia tsy misy izao ny fifampizarana ny atao hoe haifi izany hoe fifampizarana amin'ny lafiny sakafo izany izay kolontsaina anankiray ihany koa misy ihany koa ny fifampizarana ara-fomba izany hoe fomba échange culturel moa zany no tena mahatsara an'ilay izy dia izay ihany koa manana n'ilay atao hoe départementa anakina hoe akademia nationale ho an'ny zavakanto sy ny kolontsaina dia izy ireo zany mifampitaiza sy mifampizara aminay ihany koa anatina atao hoe fifampizarana traikefa dia izany anisan'ny rahantsika miasa zany raha ministera fotsiny izay. Yoga ho an'ny fahalehibiazana eniky ny fahasalamana
io no loha hevitra nanamariana ny andron'ny yoga 4:4. Avy-ndresaka izay kolontsaina izay isika dia resaka asa tanana, anisan'ny afaka mamahatsara ny olona ny tsy fananana asa ny sehatry ny asa tanana rehefa omena lanja fa tsy atao faralan-javatra. Mila mafisina ihany koa noho izany ny fahaiza-manao ireo mpanao asa tanana hoy ny Fédération ny Tranoben'ny Haitao sy ny asa tanana nandritry ny famaranana ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny asa tanana araka ny fampahafantarany Nandriana Zafindramary Stéphane Alphonse. Ny fanomezana malalaka ho ampiasain'ny mpanao asa tanana ireo akora fototra, ny fampiofanana ireo mpahaitao zavatra ary ny fanohanana azy ireo amin'ny lalam-barotra, teboka tely ary trateran'ny Fédération ny Tranoben'ny Haitao sy ny asa tanana ho lahara-pahamehana. Ny akora izay ao ny fototra ny mpanao asa tanana nefa indraindray izay dia mijaly satria ny akamaroan'ny akora tsara voafantina dia lasa voaondrana daholo. Izay nefa mangataka hoe aoka izay mba hisitraka an'izany areto moa mbola averina foana hoe tahaka ny misy ireo bois-saisie izay nogehazina hatramin'izay dia mangataka izay hoe raha mba omena ny mpanao asa tanana izy ireo mba ahafahanay miasa izany. Tsy voatery avoaka ny velany izy fa na isika atao toerana raha dia afaka misitraka an'izy mba ahohodina ho vokatra vita le izy. Tahaka an'izany koa ilay fiofanana, tsy misy fianarana manokana eto Madagasikara ho an'ny asa tanana fa matetika dia famindrana amin'ireo lova avy amin'ny ray be sy ireo ray aman-dreny le izy. Dia izay zavatra izay no tokony ho avoazina manaraka ny toetrandro. Eo koa ny tsenam-barotra izay tena irantsika malala fa tena tery dia tery satria sahirana mpanao asa tanana amin'izany famoahana. 20 isanjaton'ny malagasy mivelona amin'ny asa tanana, afaka mamaly ny olana tsy fananana asa rehefa mahazo tohana. Raha ataontsika hoe zone France angamba mpanao asa tanana betsaka noho ny zone France tokony tohanana mpanao asa tanana. Tsy tokony isy zone France fa ny asa tanana tokony tohanana dia mandroso Madagasikara satria mampiditra devise maro angamba. Anisan'ny mampamirapiratra ny Madagasikara ny ivelany ny mpanao asa tanana. Notoloran'ny Ministera Mpiafankasitrahana izy ireo nandritra ny famaranana ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny asa tanana. Nanamafy ihany koa ny rotonta ny fiara-miasa amin'ireo mpiara-mombonantoka. Resaka fambolena sy fiompiana indray ireto entina amintsika manaraka ireto misy tetika asa maro entina ampiroborobo izay sehatry ny fiompiana izany amin'ny faritra Bongolava. Raha tsy resaka fotsiny afa-tsy ny fananganana fotodrafitrasa isika nijery ny toerana nananganana izany tany toerana ny ministry ny fiompiana sady nisy hetsika manokana ihany koa nanomezan-danja izay sehatry ny fiompiana izay araka ny fampitam-baovao ny Jenny Rabarson solitena ny televiziona malagasy any Sirony Malidy. Ho fampandrosoana ny sehatry ny fiompiana izay isan'ny andro lehibe ampiroboroboana ny toekarena eto amin'ny faritra dia tonga nitsidika ny faritra Bongolava ny ministry ny fiompiana ka maro ireo tetikasa sy fotodrafitrasa ka saina apetraka hanatsarana ny famokarana sy hanamafisana fivelomany mpiompy ka isan'izany ny tetikasa fananganana centre d'insémination sy ny fananganana abattoir eto amin'ny faritra. Stratégie avokan'io expert amin'ny amélioration génétique io no hitarika hoe zao ny lalana hizorana, zao ny varahana, zao ny zavatra tsy maintsy atao ahafahana manaparitaka an'io manerana ny faritra Bongolava dia faniriana koa manerana ny faritra hafa manodidina. Fitehirizana, fampitomboana sy fampariahana dia ao anatin'izay paikadiny ministera zay. Pirofo ny fanolora-tena fitondrana ho fampandrosoana tontolo ambanivohitra amin'ny fahaleovan-tena ara-tsakafo hoy ny ministry ny fiompiana Andriamatoa Randriana Menjanahary nampisenaina. Ankoatr'izay nifanindran-dalana tamin'izany ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny tontolo iainana. Arovony tanitsika tsy njovony zavaboary mandray sandraikitra ho an'ny toetrandro amin'ny alalan'ireo vahaolana lovain-jafy ny fotony. Io ny lohahevitra nandritra ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny tontolo iainana ka zanak'azo tamin'ny velaran-tany 20 hektara no nanaovana fikarakarana teny amin'ny sahandrika n'Ambohiby. Fanaovana entretien ny zanak'azo 20 hektara ety Ambohiby izay toerana natokana hakalazana azy noho izy manana anjara asa ngeda be eo amin'ny famatsiana rano zany ho an'ny faritra Bongolava. Ankoatran'izay anisy koa ny fizarana ireo certificat vert ho an'ireo sekoly izay nahafapo ny fomba fiasany tamin'ny fanaovana éducation environnementale. Misy ny fanaovan-tsony sy fanolorana ny charte de responsabilité ho an'ny faritra Ambohiby izay mamaritra zany anjaraikitry ny mpisehatra rehetrarehetra mba hoentina iarovana an'Ambohiby tafiditra ao ny faritra
Misy sy ny karazana structure locale zany misy aty an-toerana. 500% no isan'ireo mpizaika nanatanteraka ny dia be amin'ny firaisan-kina ny azo an'Ambohiby tamin'ity JME 2024 ity. Resaka sehatry ny fiompiantsika, ny fambolekazo, resaka fambolena maro samihafa ihany koa, ny asa mafy nanamafy ny faharetany fambolena tantanam-pianakaviana manoloana ny fiovantoetrandro sy ny fahasimbany tontolo iainana nantetika asa dinamika nandritry ny 4 taona tamin'ny faritra 3 ka hojerentsika ny jeritodika izay asa vita izay miaraka amin'ny Hortensia sy Enirina Rasolartsana. Tsangana toeram-panaovana andrana ara-pambolena sy fampisehoana teknika anjatony tamin'ny faritra 3 teto Madagasikara ny tetika asa dinamika. Io no nafahan'ny tantsaha nampiatra mivantana ny fomba famokarana ara-agroekôlôjika sy ny agroforesterie ary ny fiompiana trondro an-tanimbary izay anisan'ny nanatsara ny vokatra sy ny fari-piaina ny tantsaha. Teo amin'ny sehatry ny fikarohana kosa dia nahazo fanohanana ireo mpianatra doktoraly sy tanora injeniera maro. Nafahan'izy ireo namoaka fikarohana siantifika mifandraika amin'ny fampiarana ny fambolena amin'ny fiovaovana ny toetrandro. Dia mazava tsara hoe fikarohana manaraka ny kalitao ary azo ampiarina avy hatrany. Rehefa nijerena mivantana ny zavatra vokatra ty projet dynamique ty nandritry ny 4 taona dia niezaka izy niara-ny asa ary nampiasa ireo mpianatra mpikaroka malagasy na teny amin'ny toeram-pampianarana mombamomba fambolena sy ny fiompiana izany na teo amin'ny fitoerana momba fikarohana tamin'ny fofifa ary niezaka koa izy niara-ny asa rehetra tamin'ireo toeram-pikarohana hafa toy ny hoe IRD sy ny zavatra maro isan-karazany sirady zany hoe rafitra anankiray napetrana zany dia hita hoe ahafahana mampiodina zavatra raha reo vokatra azo ireo satria raha jerena reo vokatra azo ireo zany raha teo amin'ny fambolena izany na teo amin'ny fiompiana izany na teo amin'ny fikarohana indrindra vokatra le fikarohana dia azo ampiarina avy hatrany ao anaty vahoaka. Zavatra miandry zany dia mazava be hoe ahoana no ampidirana izay zavatra nitranga rehetra izay sy voka-pikarohana izay ao anaty rafitra misy ato Madagasikara. Tsy nijanona tamin'ny fiofanana sy fikarohana ihany ny tetika asa fa nanangana laboratoire famokarana zanak'ovy madio ihany koa atao Antsirabe ary tobim-pamantarana toetrandro roa tany amin'ny faritra Itasy. Teo amin'ny fanatsarana ny masom-boly indray dia karazam-bary roa vaovao no efa nahazo fankatoavana ofisialy raha mbola eo am-pankatoavana kosa ny karazany hafa. Mahery ny 20 taona ny masom-boly tsara kalitao novokarina. Ny fahombiazana lehibe indrindra tamin'ny tetika asa dia ny fampiarahana ny sehatry ny fikarohana ireo ONG ary ny tantsaha. Fanafahana ihany koa nampita sy nampihely haingana ireo voka-pikarohana teny ifotony. Ankoatr'izay dia tanora malagasy maro no nofanina mba handray ny toerana eo amin'ny sehatry ny fikarohana sy fampandrosoana rahatra izay. Nitazona hatrany ny tanjona piroborobo ny fambolena tantanam-pianakaviana sy ny fiompiana trondro an-tanimbary ny tetika asa dinamika. Tanjon'izy ireo ny hanatsara ny fari-piainan'ny tantsaha iny fotony 3 arivo mahery no nisitraka fiofanana momba izay. Ho an'ireo tompona andraikitra kosa dia pirofo fa afaka mamaly ny fanamby ateraky ny fiovaovan'ny toetrandro, ny fiara-miasa ny mpikaroka sy ireo mpiara-miombonantoka ary ny tantsaha. Na mifarana azy ny tetika asa dia mbola hitohy eny anivony ireo mpamokatra sy mpiara-miombonantoka eny fotony ny fanatsarana ny vokatra sy fitazomana ny traikefa azo. Izay dia nisy tantsaha maromaro ihany koa nahazo fiofanana momba ny fifehezana sy fitantanana rano mandritry ny taopambolena. Ny anton'izay dia hanampy azy ireo hampiasa tsara ny rano, hampihenana ny fahatiantoka ary hanatsara ny vokatra manoloana ny fiantraikan'ny fiovan'ny toetrandro. Mbola mampisoa Hortensia sy Enirina Rasolartsana hatrany mitatra izay. Iray amin'ireo paikady mahomby ampitomboana ny vokatra sy ny fiarovana ny tahiry amin'ny masom-boly ny fitantanana maharitra ny rano. Fanamby iarahana ny tantsaha ny fanjakana ary ny mpiara-miombonantoka ho fanomanana ny hoavy ny fambolena amin'ny alalan'ny fitantanan-drano mirindra. Io indrindra no namindrona ny tranobe ny tantsaha mpamokatra ireo fikambanana hivondrona ny tantsaha teto an-drenivohitra. Ny tranobe ny tantsaha mpamokatra dia nanao miantso an'ireo mpamokatra ireo hanao fampiofanana
momba an'ireo mpamokatra momba ny voalohany indrindra tamin'ny tsy fanilihana eo amin'ny andraikitra rehetra misy eo anivon'ny tantsaha ohatra nareo vehivavy nyreo kilemaina na lahy na vavy zay ny fampifanana voalohany hoe ireo andraikitra miandry an'ireo mba tsy ahilika dia misy koa le fampifanana zay momba ny fitantanana ny rano hoe inona no antony mahatonga ny rano very be indrindra eto amin'ny firenena ka izay fampifanana izay no nataonay nandritra ny atreto ary mbola itohy izay. Araka ny antotanisa iraisam-pirenena dia manodidina ny 700 ny rano ampiasaina maneran-tany no lany ny sehatry ny fambolena. Saika 700 ny rano eto Madagasikara dia mirona any amin'ny tontolon'ny famokarana eo amin'ny ambanivohitra. Raha ny fitantanana ny rano dia saika ho marefo na mavesabesa-danja kokoa ny fahaizan'ny tantsaha izay fikajiana ny rano izany eo ny tsy fahafantarana, eo ihany koa ny fiovany sy ny fivadibadian'ny toetrandro dia ny fiatrenana izany no somary manano sarotra ny tantsaha. Misy moa ny hoe génie rural kanefa ny zava-misy tsy dia mipaka any fotony izany noho ny tsy fampian'ny teknisianina angambany azoko raisina koa. Eo ihany koa ny fifanomezan-tanana eo amin'ny samy tantsaha somary azo lazaina hoe marefo na izany kanefa ny misy any mihetsika ataon'ny tantsaha amin'ny ankapobeny toy ny asa tana maro sy ny fanatanterahana isaky ny sehatra izay ataony any amin'ny toerana misy azy any. Efa mampiatra teknika maro amin'ny alalan'ny fitehirizana sy fitsitsiana rano ireo tantsahany amin'ny faritra Iorombe. Ahitana izany ny fandrindrana, ny fanondrahana, ny fanamboarana lakan-drano ary ny fitantanana iombonana ireo fotodrafitrasa momba ny rano. Iorombe tokoa moa dia raha malala fa amin'ny tapany asimo. Raha fa antsika moa zany resaka amin'ny tapany asimo dia fantasy fa somary sy apiapy zany ny rano agny. Satria sy apy ngosakora. Nefa na dia zany aza dia vonona moa ny tantsaha agny mampiasa ny teknika rehetrarehetra hifehezan'izay rano izay. La tsy sara fotsiny sika misy ny mamboasy dobo, mamboasy vovo, misy moa ny barrage nentim-paharazana aby regny akoatsy ny barrage zay fiarahana miasa amin'ny programme sy ny projet rehetrarehetra tagny aloha tagny amin'izao moa zany dia ny programme défi ny miara-miasa amin'ny tsy voafetra amin'ny alalan'ny fambolena ny ezaka atao fa eo ihany koa ny fiantoana ny famokarana. Isy ihany koa ny fifaninanana momba ny fitantanana sy fitsitsiana rano. Hatry ny tontolo numerika noho izay indrindra dia isy ny symposium na fionambe national momba ny cybersécurité. Raha ampitso sy raha afaka apitso izy io no tanterahana eny amin'ny Novotel eny Alarbieny izay tena ilain'ny rehetra tokoa ny fifehezana izany amin'izao vaninandro izao ka ny andindiny izay mampahafantarina ny Soranindriamasinoro amintsika eo amin'ny sarin'ny Firarjona. Amin'izao fotoana mampirongatra ny fampiasana ny tambazotra-tserasera sy ny tontolon'ny numerika izao, zava-dehibe ny fiarovana ny angon-drakitra na ny cybersécurité. Raha ny eto Madagasikara nefa mbola vitsy ny manam-pahaizana manokana momba izany. Mba hisariana ny olona ho amin'izany, misy ny fivorimbe momba ny cybersécurité ny 2022 sy 2023 jona ho avy izao. 5 millions ny olona tsy mamono no besoin en termes de compétences amin'ny cybersécurité dans le monde. Tsy aty amintsika daholo izy io. Dia noho izany zany anisany tena anatin'ny fondation zao fotoana izao ny ataontsika hoe ny recrutement sy ny formation zay tsy voatery ho an'ny tanora ireo ihany, tsy voatery manao an'ilay école fa ao ihany koa ireo olona manana passion amin'ny resaka cybersécurité. Fanaovantsika cybersécurité raha iantso foana tsika olona avy ivelany hanao an'ilay izy. Tsy anana souveraineté mihitsy zany Madagasikara raha ohatra ka tsy malagasy no miaro ny domaine. Maro ny hetsika atao amin'izany toy ny fifaninanana, fiofanana sy atrikasa. Loahevitra ny hoe manavao ny anio miantoka ny ampitso. Anisan'ny mpanohana io hetsika io ny UGD na ny unité de gouvernance digitale eto Madagasikara.
mbola misy fanampmanazavana misimisy kokoa mahakasika izay ihany koa nentin'ny tompona andraikitra izay tonga teto amin'ny plateau any télévision malagasy ary antsika ny resaka ny fanaovana taminy. Arak'izany dia miaraka amintsika eto i Ravoavy Tovarson izy izay filoha lefitry ny fikambanana MISPC miara-banao tompoko tonga sao tanatin'ny vaovao-tsary ny télévision malagasy amin'ny 12 ka hatramin'ny 17 volana Jona izao izany hoe no mikarampy izy dia i symposium national momba ny cybersécurité karakarainareo miaraka amin'ny ministera ny fampiroboroboana eto Arakajy Mirindra ny postra ny fifandraisan-davitra ny CRTMDG samba ny vao misy an'izany symposium momba ny cybersécurité izany eto Madagasikara. Inona ny antony karakarana an'ilay izy dia izavy ianareo ny tena mifarimbana ao anatin'ilay izy inona no fandaram-potoana ho hita ihany koa mandritra n'izay 2 andro izay. Ya, falamiarabantsika rehetra ary falamiarabany antsa mandray eto amin'ity plateau an'ny télévision malagasy. Eny tokoa misy ny hetsika izay ataon'ny sœur de Madagasikara miaraka amin'ny UGT io symposium goavana io izay ho tanterahana ny 12 sy 17 ny volana Jona ho avy izao. Sambany tokoa ny sino zavatra io satria fiaraha-miasa anisan'ny hoe nandrandraina amin'ny fikambanan'ny mpikirakiran'ny cybersécurité de Madagasikara izay efa ela no naniriana azy fa tonga ihany ity ilay fotoana fanomezan-tanana ary ho tanterahana amin'io fotoana io. Momba ny symposium manokana moa izany dia fotoana iray lehibe ionan'ireo mpikirakira ny cybersécurité ho azavaiko kely eo ihany rehefa avy eo ny atao hoe cybersécurité eto Madagasikara ary ireo izay mpikirakira ihany koa avy any ivelany satria tsy maintsy misy koa ny fiaraha-miasa amin'ireo avy any ivelany ary indrindra ny fiaraha-miasa amin'ny ministera sy ny fanjakana malagasy izay amin'ny alalan'ny tetikasa prodigy UGT sy ny ministera ny atao Arakajy Mirindra. Symposium dia misy ny conférence izay ho tanterahana ao anatin'io fotoana io manazavazava ny mikasika ny lafiny ara-ekonomika izay tsy azo idivirana ny fampiasana ny cybersécurité satria tsika efa dia mandroso tokoa anatin'ny teknôlôjia. Ny fanjakana efa miroso any anatin'ny digitalisation na ny raha tsy tenitsika tamin'ny herinandro ny ministera ny justice efa manomboka miditra ao anatin'izany fampiasana digitalisation. Ministera maromaro zany no efa mikirakira efa hitantsika ihany koa ireo fanaovana fanisana ara-biometrika ny ponina eto Madagasikara. Izany rehetra izany no tsy maintsy ilana ny atao hoe cybersécurité satria io no antoka hanomezana toky ireo olom-pirenena hoe tsara tahiry tsy atahorana ny fitahirizana an'ireo atotan-kevitra momba ny tsirairay izay alain'ny fanjakana. Ao anatin'izay koa nisy ihany koa ireo orinasa izay tsy miankina tratra ny attaque cybersécurité tao anatin'ity taona ity ary nandraingarangy ihany satria elaela vao tafarina tao anatin'izay. Raha dinihana amin'izay lafin'izay zany dia hoe tsy raha tenenina amin'ny teny vazaha amany tsy zavatra aingitraingitra tsony ny cybersécurité fa tsy maintsy apetraka noho ny fandrosoana ara-teknôlôjia. Ho resahana ao anatin'io symposium ihany koa ny resaka intelligence artificielle satria mifanindran-dalana izy ireo ao anatin'ny fandrosoana teknôlôjia amin'izao fotoana ka na ireo pirate filazantsika azy moa zany izay no mahalaza azy aingana indrindra angambany na ireo mpiaro izay aty ampikirakira ny cybersécurité dia samy manomboka mampiasa an'io intelligence artificielle io ka noho izany mila fehezina le fampiasana azy dia izay no antony mila metrahana koa ireo rantsa-mangaika ao anatin'ny fanjakana ahafahana mametraka tsara an'izany cybersécurité to Madagasikara. Raha ny rafitra no resahantsika atao banky tokona vetivety angamba dia nisy ny UGT izay anisan'ny vinahitana sy ny fikarakarana ny rafitra momba izany digitalisation zany hatramin'ny voalohany. Efa ela ihany izy io no nisy fa nisy moa zany priorisation ana projet tao anatiny dia tongotsika amin'izao fotoana nametraka ny cybersécurité
izay iarahana amin'ny fametrahana ny CERT aloha ny etombohany zany izay miaraka amin'ny UGD ihany. Ny CERT dia rafitra anankiray izay mandrindra ny resaka cybersécurité eto Madagasikara ary efa nisy dingana maromaro vita niaraka tamin'ny CERT teto Madagasikara tamin'ity taona ity raha tsy laza fotsiny afa-tsy ny tamin'ny volana aprily teo nametraka ny stratégie nationale ny cybersécurité, nametraka ihany koa ny décret ny ametrahana ny agence nationale de la cybersécurité eto Madagasikara. Io zavatra io moa dia tsy ry zareo irery ihany hoe ny fanjakana irery na ny privé irery ihany fa fiarahamentana fiaraha-miasa avy amin'ny fanjakana sy ny privé zany no nazahoanandreo vokatra izay azo lazaina hoe efa tsara ao anatin'ny fomba fijery ara stratégique amin'ny cybersécurité. Ho anetsika ho andrapitso sy ndrafakapitso amin'ity symposium national ity inona no teny fanentanana ry avy aminao? Ho an'ny etsika angambany dia ho zarako roa angambany ny fanentanana. Ny voalohany ho an'ny ireo orinasa izay mbola misalasala amin'ny fametrahana rafitra cybersécurité sy ho an'ny rafim-panjakana koa izay mbola misalasala amin'ny fametrahana an'izy io satria misy ireo ministera efa miroso amin'izany fametrahana rafitra zany momba ny cybersécurité any anatin'ny ministera any. Aleo tsy miandry satria efa miazakazaka be ny teknôlôjia, miazakazaka ireo olona manandrana miataky atsika ao anatin'io numérika io tsy voatery mametraka rafitra goavana vo afaka manomboka miroso fa manomboka tsy kelikely amina rafitra madinika dia mitondra fanentanana ho an'ireo mpiara-miasa. Zay ny zava-dehibe indrindra ao anatin'ny cybersécurité eo mpanomboana azy. Manaraka ho azy rehefa avy eo rehefa hitan'ny ireo tompona ndraikitra hoe mahombotsika ny anatin'ny lafiny fifandraisana sy fitaizana ny mpiara-miasa mba hirona makany amin'izay cybersécurité zay satria réflexe ny cybersécurité zay ny ngeza indrindra ao anatiny dia homora ny fanomezana tosika avy amin'ireo lehibe sy mpiara-mombona antoka. Fendefeny izay fanazavan'izay akasitrahany ianao nitondra izay tsara fantatra manodidina ny symposium national ho an'ny cybersécurité izay rapitso rafakapitso eny LRP mankasitraka tompoko. Mankasitraka indrindra tompoko. Anohizantsika ny vaovao dia resaka mahakasika ilay fanadiovana FAOB etsika mialohan'ny fetim-pirenena izay nanomboka tamin'ny omaly no ty etsika ety ary anisan'ireo nandray anjara mavitrika niaraka tamin'ny faritra 420 ny teo anivy ny fiadidinana ny fanavaozana ny repoblika ny tarika ireo mpiara-miasa nanadio toerana maro ny mpanolotsaina avy ny fanavaozana ny generaly Zavtasondry Ranoelson Marcelin Babi Stefana sy Mamy Ravavison ny tatra izay. Modely eo amin'ny fiarahamonina ny mpiasa-panjakana amin'ny fanajana ny fahadiovana sy ny fifehezana ny fitondran-tena andavanandro. Isika eto no modely, isika no alain-tahaka hoy ny mpanolotsaina avo ny fanavaozana ny generaly Zavtasondry Marcelin ary nanamafy fa manomboka amin'ny tsiraray ny tena fanavaozana. Ao anatin'ny vinan'ny Madagasikara madio sy ny politika nasionaly momba ny rano sy ny fahadiovana no hanohizana ny ezaka izay mifamatotra amin'ny fankalazana ny faha-20 taona ny fahaleovan-tena ny Madagasikara. Natao ny fanadiovana toerana maro miaraka amin'ny fanentanana ny mponina amin'ny fanatsarana ny fitantanana ny fako sy ny fiarovana ny tontolo iainana. Ny nataontsika androany sanatria tsy hoe akory asa terivosina na corvée fa fanadiovana fanajana ny tontolo iainana. Raha ohatra ny zanatsika ny zandry mahita ny effort no ataontsika dia manaraka hatrany zareo. Ohatra tsotsotra fotsiny omeko anareo tamin'ny taona teo amin'ny 2012 sy 2014 dia ny Burundi tany Bujumbura ny capitale voalohany maloto indrindra tambony tany. Dia ny filoha niaraka ministra nidina tsehatra dia izy lasa capitale anisan'ny madio indrindra amin'izao fotoana izao. Ka raha ohatra mitohy ny ezaka ataontsika dia mino antsika tsy anisan'ny 5 farany satria ny Antananarivo anisan'ny capitale maloto indrindra eran-tany. Izany hoe misy firenena 570 amin'izao manerana ny tany dia antsika 5 farany maloto. Ka mino raha ohatra mitohy ny ezaka ataontsika izay fanajana tontolo iainana zay sy ny fitiovana zay fanadiovana zay dia mino angamba mety hiakatra hatrany fa tombontsoantsika rehetra io akory fa tsy hoe
ho an'ny avolosa amin'ireny any. Fiaramentany olo-pirenena manerana ny faritra 420 eto Madagasikara ny fanadiovana VB natao tamin'ity herinandro ity ary tsy diso anjara amin'izany ny fiadidinan'ny Repoblika. Ny tarika sy nanaramaso mivantana ny hetsika ny mpanolotsaina avo ny Jeneraly Zafta Sondry Marcelin niaraka tamin'ireo tompona andraikitra isan-tsokajiny eto anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika tao anatin'ny fanetanana ny mpiasa sy ny olo-pirenena anamafy ny andraikitra amin'ny fitandrona ny fahadiovana. Resaka fampiroboroboana ny ara-toe-karena ny sany sehatra iray nanamafy ny firaisan-kina sy ny fifanohanana teo amin'ny rafim-panjakana niaraka tamin'ny sehatra tsy miankina ny Salon International des Affaires et de l'Entrepreneuriat ho fantaritsika ny momba ny andian'ny fahadimy izay nanomboka ny 27 volana Jona teo. Fotoana lehibe iray nanamariana ny fampandrosoana ara-toe-karena eto Madagasikara sy nanomezana sehatra ho an'ny mpandraharaha sy ny mpiara-mionandoka rehetra ity Salon International des Affaires et de l'Entrepreneuriat CAE andian'ny fahadimy ity. Fantatra teto fa vonina tanteraka ny rafim-panjakana ny mpampiasa vola ary ny mpanohana ara-teknika sy arabola anohana ny mpandraharaha eto an-toerana amin'ny fampandrosoana ny sehatra tsy miankina sy ny toe-karena. Notsindren'ny minisitry ny fampiroboroboana ny indostria sy ny sehatra tsy miankina rary manjato ny rinana ampoina nandritra ity hetsika ity fa ny fahavononana ny fandraisana andraikitra ary ny asa ny tena ilaina eto amin'ny firenena fa tsy kabary fotsiny noho izy. Tsy hijanona ho hetsika fotsiny noho izany ny CAE fa ho vovonana sy sehatra hifampizarana amin'ny mpiara-mionandoka rehetra amin'ny fandraharana ahafahana manatanteraka asa fampandrosoana isam-piariana. Ny CAE rahateo izay tafiditra anatin'ny fankalazana ny Journée de l'industrialisation en Afrique karakarain'ny ministera ny fampiroboroboana ny indostria sy ny sehatra tsy miankina miaraka amin'ny syndicat ny indostria eto Madagasikara ny Red Company sy ny ONUDI eo ambany fiahiany fiadidinana ny Repoblika manohana ny hetsika ihany koa ny ministera ny toe-karena sy ny fitantanam-bola ny fampianarana ambony ny ministera ny varotra sy ny fanjifana toana ny vondrony Europiana sy ny PNUD ao anatin'ireo mpiara-miombonatoka. Ny industria eto Madagasikara ka miaraka amin'ny Ravinala Airport sa ihany koa dia nomena sehatra eny amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena eny Ivato ny vokatra vita malagasy ny anton'izay dia ahafahana mametraka toerana izay ampiratiana ireo vokatra vokarin'ny industria malagasy eny toerana. Mampisaory tension hitondra amintsika ny santionan'izay vokatra vita malagasy izay amin'izany ireo Gerandremanala. Andry iray mampiodina ny toe-karena eto Madagasikara ny sehatry ny indostria. Tsy vitany hoe mamokatra entana ilain'ny mponina amin'ny ankapobeny izy ireo fa mamorona asa sy fidiram-bola ho an'olona maro. Mba nomezan-danja bebe kokoa ireo vokatra vita eto an-toerana dia nampiranty ny label vita malagasy tetỳ amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Ivato ny syndicat ny indostria eto Madagasikara. Etsika izay andraisan'ireo mpamokatra anjara sehatra stratégique ary ateo ny seranam-piaramanidina Ivato amin'ny mahavavahady ny Madagasikara amin'izao tontolo izao azy ka amin'ny alalan'ity fampiratiana ity no ahafahan'ny olona rehetra mahita sy mamantatra ireo vokatra vokarin'ny indostria malagasy. Eto ny vitrine ny Madagasikara voalohany ho an'ny olona izay tonga dia mahita hoe inona tokoa mba vitan'ny Madagasikara dia hitantsika zany aranto hoe io le izy ary isaorana ny Ravinala Airport zany satria zareo no nanome an'izay toerana ahafahan'ny olona vao mivoaka vetsy izy dia miodina dia mahita an'io. Raha ohatra koa izy ka andray aeroplanina dia hivoaka afaka mahita hoe ay tokoa zany zao mivokatra aty amintsika izany hoe io foana le zavatra ilaina rehefa ohatra tsika ka ao anatin'ny lafiny fandraharana dia ny communication marketing commercial. Ireo mpandeha mandalo na vahiny na malagasy dia afaka hanjifa ny vita malagasy avokoa. Izany amin'ny alalan'ity hetsika ity ny ampiroborobo ny fihinanana sy fampiasana ny vokatra vita eto an-toerana. Tsy hoe manondrana ny fotsiny faraka ny tenen'ny tao amin'ny ministère de l'industrialisation teo misy ihany koa zany zay le processus inona lefa aty amin'ny famokarana ve misy le lalam-barotra ary rehefa misy le lalam-barotra misy ve le industria vonona anodina ihany koa ary zay le andraikitry ny ministère ny varotra zany hoe mampafantatra fa hoe raha ohatra ko manodina vokatra eto an-toerana itsika dia mba compétitif le izy ary mora ho an'ny mpanjifa. No amafisin'ireo tompona andraikitra fa mifototra amin'ny fifaninanana madio sy mangarahara ary ny fanarahana ny fenitra sy ny kalitao ny fampandrosoana ny indostria malagasy.
eo ihany koa ny fanohana ny fanjakana ny sehatra tsy miankina amin'ny fanamafisana ny famokarana sy ny fanitarana ny tsena. Structuretsika ny coopérative satria nanondrana ataontsika hoe nanondrana produit brut rantsika mbola misy fotoantsika manana olana amin'ny resaka quantité satria mbola structuré le izy tsy misy le produit fa le offre zany ndray tsy misy le produit fa le structure afahana mameno an'le offre zany ndray mbola hitantsika hoe misy lesoka. Amin'izao fotoana izao dia manodidina ny 500 isan-jato amin'ny arikarena faobe no avy amin'ny indostria. Tanjon'ireo mpisehatra nefa ny ampiakatra izany ho 300 isan-jato amin'ny taona 2024. Anisan'ny paikady anatrarana izany ny fampiroboroboana ny vita malagasy toy izao tanteraina ety amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Ivato izao. Fampahafantarana sy fanomezan-danja ary fanohanana ny famokarana eto an-toerana. 30 mahery ny mpamokatra nampiranty ny sanganasany ary vokatra mahery ny 300 no hita ato. Fa nanao fampirantiana momba ny asa vitany tao anatin'ny tetikasa Aratonaina ihany koa ny fidina ny Fonds d'intervention pour le développement mihoatra ny 9 hetsy iray tapitrisany olona mare foara-pivelomana nahazo toana araka ny fampahafantarana Nalsoro Andriamasinoro sy Firarjana. Manana ny toerany ao anatin'ny tetikasa Aratonaina any FID ny fampianarana ny olon-dehibe hamaky teny, hanoratra sy hanao kajy. Olona 7 alina no nisitraka izany tena nivony toby fampianarana natokana ho azy ireo. Ny zavatra tena hoentin'le hoe fahaizan-dray aman-dreny narefo tany aloha dia lasa mahay mamaky teny sy manoratra mahay mikajy dia marisika kokoa izy eo amin'ny resaka fampiroboroboana ny toe-karena eo anivon'ny fianakaviany aloha raha izay. Faharoa moramora amikoa fandray amin'ny zanany sy manaraka ihany koa fampianarany zanany. Tanjon'ny FID ny anamafy ny hampivelarana ny fiarina sy ny fanatsarana ny fidiram-bolan'ireo tokantrano marefo ankoatra ny fambolona ny asa. Anisan'izy ireo Ravolon'ny Irina Rijardine mampiasa olona 30 no orinasa natsangany 3 taona aty aorian'ny nanarano fiofanana toy ny fitantanam-bola, ny fitantanana fotoana hatramin'ny fampiasana telefônina sy ny nahazony toana isan-tsokajiny teo anivon'ny FID. Nampanaovina formation tao amin'ny Senama resaka croserafia efa nampianarina hoe ampitomboana ny fidiram-bola fa tsy mitsosa raha tsy ampy le vola miditsy. Zavatra tena nanamarika anao nanomboka 2024 hatramin'izao. Fivoaran'ny toe-tsaiko aloha asa mokaroka zava-baovao indrindra fa momba ny orinasa. Miara-mahazo tombotsoa amin'ny olombelona ihany koa ny tontolo iainana. Nisy ny faritra voavola hazo ary misy amin'ny ankohonana no mirotsaka antsehatra amin'ny fitantanana sy fanondrinana fako. Misy sokajy roa ny toana avy amin'ny FID ho an'ny fianakaviana marefo. 7 alina sy 9 hetsy iray tapitrisa ny tokantrano nisitraka izany tato anatin'ny 9 taona. Nanampy azy ireo ny fampiarana ny teknika rehetra noratoviny nandritry ny fiofanana marobe toy ny amin'ny lafin'ny fambolena sy fiompiana, ny fananganana kooperativa sy ny fanaovana tahiry iombonana antsoina hoe voamamy ankoatra ny fananganana asa oloaranom-bola. Natsangana ny platforma mitoy hanampiana amin'ny fitadiavana lalam-barotra. Vokatra no any amin'ny 250 karazana no anatin'izy ity amin'izao fotoana izao. Resaka kely ady amin'ny fandraisana zava-mahadomelona isika izay anisan'ny tena mahazo ny kamaroan'ny tanora satria raha ny tarimarika dia ny 20 isan-jato ireo mandray ary miankin-doha amin'izay zava-mahadomelona izay toy ny rongony sy ny sigara, ny paraky, ny toka dia tanora eo anelanelany 12 ka hatramin'ny 20 taona avokoa. Sarotra nefa ny miala ao anatin'izany rehefa tafiditra izay indrindra no antony mahatonga ny fikambanana ASPE na Association pour la sauvegarde et la protection de l'enfance sy ny fitoerana aroaina manentana ny tanora tsy ho tafiditra ao anatin'izay. Hozarainy Mira Andrianjafy sy Firarjana amintsika izay fanentanan'izay. Araka ny antotan-kevitra navoakan'ny centre de cure Aroaina na ny CCAA dia mahery ny 20 isan-jato andreo olona raisina amin'ny fitoerana io dia tanora 12 hatramin'ny 20 taona ka mpianatra eny amin'ny collège sy lycée ny ankamaroany. Ny kanabiny tena be mpandray fa misy ihany koa nefa ny mampiasa ny héroïne ary ahitana hatramin'ny ankizy 13 taona.
tsy mifalavitra amin'izay ihany koa nefa ny zava-misy raha ny nambarany ivitoerana Aroaina. Any amin'ny toeram-pitsaboana izay saninay dia misy ankizy 12 taona dia efa mandray rorô. Misy tanora zazavavy manomboka 15-16 taona dia efa misotro zava-pisotro misy alkôla 5 andro ao anatin'ny herinandro, izany hoe tena tafahoatra. Ary misy ireo zazalahy izay efa tena hoe zatra misotro toaka gasy sy atao hoe rhum na whisky amin'ny andavanandro fa tsy hoe indraindray occasionnel. Noho izany dia anisan'ny zava-dehibe eo aminay ny nanao ny fanentanana androany. Ankoatra ny zava-mahadomelina dia mbola maro ihany koa ireo tanora no miankin-doha amin'ny zavatra hafa. Ny tanjona moa zany amin'izao fidinana izao sy ny asa rehetra ataonay dia ny hoe ahoana ny hanampiana ny zaza malagasy ho lasa olom-banona rahatrizay. Dia ankoatra ny fizarana ny ataoko information na zavatra tokony ho fantatra dia misy koa ny fandraisanay ireo afatra kely majinijinika mba tian'ny ankizy hampita ho an'ny ray aman-dreny ao anatin'izay hoe fanatsarana ny tontolo iainan'ny ankizy izay. Fanentanana ho an'ny tanora no nataon'ny fikambanana SPE na ny Association pour sauvegarde et la protection de l'enfance teto amin'ny lycée français Antsahabe. Zava-dehibe ho an'ny sekoly École Alliance Française ny fanomanana ho avy mamiratra ho an'ireo zaza izay beazina eto amin'ny sekoly. Dia tao anatin'izany no nanokanana n'ity androany ity mba entina hanabe ireo ankizy tanora ho avy ny firenena mba hahatonga azy olom-banona. Hotoizana amin'ny sekoly tokotany fiangonana eto Madagasikara ny fanentanana toy izao. Ankafy ao anatin'ny resaka fifaninana-kira isika misy hetsika iray entina manomana solofo matianina amin'ny sehatra izay firana izay ny Fanil Voice izay tanterahan'ny l'hôtel eny Andakana eny arahantsika ny sombitsombiny amin'ny fahaiza-manao ireo tanora ao anatin'izay eo amin'ny sariny fanerikely. Jerenatra amin'ny Antsipriany mihitsy ny fifantenana ireto mpanatalenta voninahitra lalindalina kokoa amin'ny sehatra matianina ny firana ireto ahafahana mamolavola azy ireo rahateo ho lasa lavitra kokoa amin'ny firana. Izany hoe ny talentan'ireo ankizy ireo zany eto vao tena mamoaka ny maizy azy fa ny zava-dehibe sy ny tena jerena zany zao satria mitovitovy ny voan'zareo dia izay tena mamoaka ny maizy azy. Zany hoe eto zany tsy fakatahaka be fahatany fa ny famoahan'le mpifaninana tsirairay ny tena maizy azy manomboka eo amin'ny fampiasan'ny feoany ny teknika vocale zany ary hatrany amin'ny prestation scénique. Zany hoe ny fomba fiakaran'ireo sehatra, fomba fanehoany indrindra ny fanehoan'ny fihetsem-pony. Zany rehetrarehetra zany ny sisa ny tena mampiavaka ny ankizy eto. Anisan'ny tena marihana be koa zany le safidina hira hoe tena mifanaraka amin'ny feo le tonalité misy ao zany misy atsipiriany tsy maintsy jerevanay koa zany le izy dia mazava loatra zany fa hoe fitambaran'le izy le manao seo mihitsy satria raha tsikaritra zareo zany tena na le zavatra ilaina eny an-tsehatra ara zany tena mifanaraka mihitsy hanao fampisehoana izy dia le fahatombomana zay hanao fampisehoana zay zany misy atsipiriany be lehibe zany ao dia miponto daholo zany zany rehetrarehetra. Zato tamin'ireo 16 ny miakatra dingana manaraka amin'ity fifaninana-kira Fanil Voice karakarain'ny l'hôtel eto Andakana ity. Tsy mijana ho fifaninanana fotsiny izy io fa tena hoe ampisonitra ny tanora na tsy tanora fotsiny arany fa zay olona manana etaeta hisontra ao anatin'ny resaka zavakanto dia manosika izahay eto anankitelo no horaisina fa tsy midika akory hoe zay candidat rehetrarehetra mihintsana
dia tena hoe mihitsanatr' eo fa mbola isiny fanilivosy manaraka dia mbola tsy fantatr' eo vina fa tsy maintsy visy zay a dia ireo candidat reo ihany a mbola hoe tanina andray anjara amin'ny fifananana manaraka. Amoaka olona mahafeno fepetra mampihira matianina telo rak'izany ny Fanily Voice anatevina sy hosolofo andimby ireo mpanakanto malagasy. Iverina kely amin'ny vaovao ara-tsosialy sika ny fikambanan'ireo nahazo vatsim-pianarana tamin'ny gouvernemanta indiana nanamafy ny fandraisana anjarany amin'ny fiarahamonina nanolotra fitaovana sy fanampiana ho an'ny olona manana fahasembanana teny amin'ny akany fitiavana izy ireo raha ny vaovao entin'ny Mahatrara Marikotsy Firarizana. Ireo manana fahasembanana ara-batana sy ara-tsaina no raisina an-tanana ato amin'ny akany fitiavana tokotelo ambanidia. Fitra ao anatin'ny asa sosialy izay tanterahany fikambanana Taikaromenay ireo mpianatra izay nahazo vatsim-pianarana tany ento moa izy asa sosialy zao ary safidiana manokana ny akany dokotera noho izay le hoe misy andreo ankizy izay manana fahasembanana izay. Tetika asa ity moa zany dia efa nivolavolaina hatramin'ny ela ihany ary ireo tena filana ilain'ny akany no nomena fitaovana ilaina andavanandro izay tena ilain'ny akany. Misy ihany koa ireo lamba izay ampiasain'ny akany ny machine fanjairana kilalao ho an'ny ankizy mba tsy ho diso anjara ao anatiny izao fetim-pirenena izao ireo ankizy atao anatin'ny akany. Tohana amin'ny filana andavanandro sy ny fikarakarana azy ireo no natolotra Andriamasera sy ireo mpiara-miasa aminy izay miandraikitra ireo manana fahasembanana. Karakarana dia angatahina izay hoe finoana sy fitiavana raha tsy zany satria izy ireo manana karakterany tsirairay dia raha tsy manana ny fitiavana ianao dia lasa mokapoka na mamono azy na sorena fa izy manana karaktera tokoa amin'ny mahafahasembanana azy zay. Fa ny zony dia tsy maintsy hitovy amin'ny zoko amin'ny maha-olombelona azy. 17 mianadahy no sahan'ny eto. Maro ireo mangataka ny ho raisina an-tanana saingy noho ny fahateren'ny toerana dia tsy afaka no raisina izy ireo. Bakiarda hetsika iray natao amolavolana ireo tanora sy ankizy amin'ny alalan'ny fanatanjahantena iraisana isian'ny firaisan-kina miaraka amin'ny fanabeazana miditra amin'ny andiany faharoa izy ity. Mpahafantariny Mira Indrianjafy amintsika sy Shakira Kitomanga ny momba izay bakiarda izay. Ankizy, tanora mahery zato miaraka amin'ireo bénévole na filatsaka tsitrapony isa valopolo sy ireo mpiara-miombona antoka 7 avy eto Antananarivo sy manodidina no nandray anjara tao anatin'ity hetsika bakiarda andiany faharoa ity izay karakarainy ny fikambanana tsy miankina ketsa. Misy circuit izay efa tracé ao anatiny ao dia 6 km 700 izy io ary takony ato indray zany dia misy départ ary misy repos ao anatin'izay dia mandeha foana hatramin'ny hoe olona ray ihany sisa no tafatsangana eo. Ray ihany zany no mpandresy, tsy hoe ray ihany no mpandresy zany fa izy ihany no tafatsangana farany. Ny mpandresy rehetra nefa dia ny tsirairay satria ny ray tory ray vitanao teo dia ho an'ny ankizy sy ho an'ny fokon'olona. Tsy mijanona amin'ny resaka fanatanjahantena ihany fa voavolavola ao anatin'izao hetsika izao ihany koa ny resaka fanabeazana firaisan-kina ny sosialy. Fanabeazana ho an'ny ankizy sy ho an'ny fiarahamonina amin'ny hoe fiarahamonina izany hoe fiaraha-misalahy ho ana tanjona anankiray dia ny hoe andao anabe any ankizy sy ny fiarahamonina amin'ny fanabeazana tena izy. Nanomboka omaly ary farana androany ity hetsika ity. Amaranantsika tanteraka ny vaovao amin'ity alina ity verenantsika kely ny resaka fambolena satria misy tsara fampisarana ao anatin'ny valatahaka izay aseho any amin'ny commune Mangamila any ao anatin'ny distrika Anjozorobe hoentin'ny Lova Sojozy amintsika. Amin'ny commune Mangamila no misy ny vitrine na ny valafankatahaka ivitoeram-panofanana ara-teknika ho an'ireo tatsa indrindra fa ny fampiroboroboana ny sehatry ny fambolena izay ahitana tanin-janakazo maro isan-tsokajiny. Eo ihany koa ny hazo fihinam-boa. Tao anatin'izay herintaona nahazahoan'ny reto tatsa ireto fiofanana izay dia ahita fa efa miroborobo ny CAPR-n'izy ireo. Zavatra tena taona eto amin'ity site ity dia ny mamboly
ny hazo entina anamaitsona ny tontolo ao zany misy ny atao hoe bois forestiera ohatrany hoe kininina ny sapin sy zay mbola maro hafa misy koa atao ny atao hoe bois précieux na hazo sarbidy ohatrany hoe misy koa atao ny atao hoe bois fruitier zany hoe hazo fihinam-boa ireo dia natao ambolena ampitombo ny lafiny ara-tsakafo sy mba ho fidiram-bola misy koa ato ny plante médicinale na zavatra ho atao amin'ny resaka fanafody maro ireo fikambanany tatsa toana ny FM 3A any hoe fiarahamonina maitso manana ampy sy afaka zany tanjona hoentin'ny FM 3A ny amin'izany dia ny fahaleovan-tena ara-tsakafo ny tatsa ny fanatsarana ny fidiram-bolan'izy ireo ary eo ihany koa ny fiarovana ny tontolo iainana natao zany le hoe vala fakatahaka mba ho modely mivaingana ho jerevan'le tatsa ety atoerana ety fotony aloha fa natao koa andalovan'ireo zay lina mba afantatra iseraserana kasikany hoe inona daholo moa ny atao amin'izany hoe fanatsariana tontolo iainana amin'izany hoe agroécologia sy ireo teknika maro samihafa zay voizin'ny FM 3A azo zany hoe vao manomboka ihany moa zany ilay izy fa ny zavatra efa fantatra dia matoa maro ireo fikambanana zay nanatona dia misy tombontsoa mivaingana zany hitandry zareo indrindrindrindra araka ny tena fangatahany zareo dia le tohana arakevitra sy ara-pahalalana ho an'ny eto amin'ny commune Mangamila dia isan'ny fanohanana ho an'ireo tatsa ny fisian'ity vala fakatahaka ity dia eto indray ny anisan'ny hoe tanketsa ametrahantsika zany hoe famokarana zanak'azo zany hoentina ho any amin'ny fokotany tsirairay avy tsy ny tontolo iainana ihany fa fanatsarana ny seabiarina dia tafiditra ao anatin'izany ny fanamboaran'ireo savony fanamboaran'ireo zezika compost ny fiompian'ireo zezika kankana faritra fito ato Madagasikara no miara-miasa amin'ny FM 3A ary isan'izany ny eto amin'ny distrika na ny Zorobe nisy arak'izany ny fitsidiana ireo tanin-janak'azo no voleny reto tatsa ireto izay ao anatin'ny fikambanana miray dia ihany koa ireo vokatra sy ireo asa tanana izay ezaka nataon'izy ireo tao anatin'ny herintaona monja dia izay tompokilasy tokovavy no manakatona tanteraka ny vaovaontsika ankasitrahana feno isika nanaraka ny fampahalalam-baovatra amin'ny farany ho an'ny toy ny lalaony mondial dia amin'ny iray ora maraina izany no isin'ny lalao manaraka andro faharoa anatin'ny vondrona Asha ifantsana ny La Celeste any Uruguay sy Requin Bleu any Cap Vert amin'ny Hard Rock Stadium ny Miami aza misaraka amin'ny televiziona malagasy ary tompokilasy tokovavy andrafeona indray